Toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Azo valosoa izay mazoto misaotra. Raha tsapanao fa nampaherezini Kristy ianao dia aza adino ny misaotra. Araka ny ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompona. Sy midera azy araka ny amin'ny Salamo fahaefatra amby telopolo andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe hisaotra an'i Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ho faly izy ka hiara-hamaha ireo olana aminao. Araka ny ao amin'ny Matteo toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Mino fa ho karakarain'ny tontolon'ny lanitra ianao satria mankafy ny fiarahana aminy. Matokia, mandram-pioana tompoko.